Ny sabotsy 17 Aogositra teo no namoaka ny lisitra ireo mpilalao miisa 20 andrafitra ny Barea izay ifandona amin'ny Coelecantes ny Comore sy ny Voromahery ny Carthage Tunisiany ny Romuald Rakotondrabe mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy mety mbola hisy fiovana io lisitra ny mpilalao 20 io raha ny fanazavana izay nentina nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Androany Alarobia teny Soraka mbola hanao lalao roany amin'ny kluba ireo mpilalao ireo farafahakeliny mandra-pahatonga andreo lalao tafiditra amin'ny andro roa voalohany amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadina ny amboarany Afrika 2024 irariana ho izy mba tsy hisy aratra ireo mpilalao ireo ny 2 septambra mihitsy vao tena ho fantatra ireo mpilalao ho tsongaina raha ny fanazavana izay netiny roro hatrany. Polisy miisa 7 menadano voafantina anatanteraka ny asan'ny polisy misahana ny sistanina ny PAF eny anivon'ny serana mpiara-manidina Ivato raha ny tatitra avy amin'ny polisy pirenena malagasy mialohan'izay andraikitra izay anefa dia hiofana momba ny asa vaovao izay antsoroany izy ireo anofanana azy ireo amin'izany ny fandraisana ireo mpandeha ny dingana arahana amin'ny fisavana sy ny fanamarinana ireo taratasy ny mpandeha eo ihany koa ny fomba fitsirihana isan-karazany mba hiadiana amin'ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena ary ny fisorohana ireo tranga mety ampidi-doza polisy avy amin'ny sapan-draharaha samihafa manerana ny nosy no nakana azy 17 menada ireto ary nandalo sivana maro ny fifatenana azy hoy ny avy ao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Namoaka ny lanjam-bidin'ny vary nafaran'i Madagasikara tamin'ny taon-dasa ny avy ao amin'ny fady tseranana raha ny tatra izay nataon'izy ireo dia mitetina mahery ny valonjato miliara ariary ny sandan'ny vary nafarana avy any ivelany tamin'ny taona 2024 ary nahatratra mahery ny 4 taona ny lanjany tamin'izany ny 3 volana voalohany no tena nisy famoaham-bola betsaka indrindra satria nahatratra mandina ny 2 taona ny vary novidiana izay nahatratra 8.20 sy 300 miliara ariary ny sandany nisy fihenana ny farana ho an'ny 3 volana faharoa satria latsaka hatrany amin'ny 200 sy 2.9 taonina izany nisy fiakarany kely kosa ny 3 volana fahatelo izay 300 sy 4 taonina raha toa ka 404 sy 7 taonina tamin'ny 3 volana farany. Mikarakara fampisehoana atsapiderana eny amin'ny bord de la mer Mahajanga ny fiadidinan'ny Repoblika ny Alahady 15 Aogositra zao fangatapitahiana ho an'ny Mahajanga ity antsapiderana ity araka ny horonan-tsary navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika mpanakanto mpihira antsapiderana maro toa ny Pepe Shaina Joes Band Enika ary mpanakanto ara-pilazantsara avy ao Mahajanga no handray anjara amin'ity hetsika ity. Tanora mandidina ny iray alina no tonga manatrika ny fionam-ben'ny sampana tanora kristianina STK ao amin'ny fiangonan'i Jeso Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ao Antsirabe. Tanora STK avy amin'ny sinodam-paritany 7 ny FJKM ireto tonga ao Antsirabe reto nanomboka androany Alarobia 20 Aogositra ny fionana ary tsy farana ratsy ny Alahady 15 Aogositra ho avy izao ho an'ny fiangonana katolika ekara kosa indray dia miomana ka hiatrika ny kongresy eukaristika nasionaly 2024 izay anomboka ny zoma 13 Aogositra ny filohan'ny Repoblika tonga tany atoerana androany Alarobia maraina ny filohan'ny antenimieram-pirenena Justin Tokely ny fihavanana sy ny firalahiana ho fanasitranana izao tontolo izao no loha hevitra ho resahana mandritra ity kongresy eukaristika ity.